lalana. Ety andohana Analakely indray misy atsika amin'izao aloha kely ny losika Ralaimongo vao tapitra io dia misy lalana anankiray antsoina hoe Andrinampoinimerina. Izay indray no entina ho amintsika amin'ity anio ity lalana Andrinampoinimerina. Arao indray ary izay e. Raha ny fahalalako anazy dia le lalana ty Totobatinambontrona. Amin'iny fahalalako aloha tsy haiko. Efa haiko fotsiny izy fa tsy haiko hoe aiza zany za izay ty misy an'izy. Analakely ve sao dia ty sao dia ry amin'ny anankiray ry lalana anankiray ry. Ohatsy mbola tsy haiko le lalana Andrinampoinimerina. Tena tsy haiko izany. Ity lalana ity le lalana Andrinampoinimerina. Averinety tsara hoe lalana Andrinampoinimerina no arahantsika amin'ity anio ity. Andrinampoinimerina toy izao amin'ny soratra izao. Ity lalana ity dia mendoa eo anoloan'ny losika Ralaimongo eo andohana Analakely raha ny fiaingana ataonay. Ary mefarany Soarano any eo anoloan'ny tsena anankiray antsointsika hoe Pochard. Fa mandrapatonga any dia mihaona amin'ny lalana maromaro izy. Ohatra hoe ny arabe ny fahaleovantena, ny lalana arabe Zavana, ny lalana arabe Firaisana, ny lalana Aramanda, ny lalana Aradama voalohany. Andao mihitsy zahany ity lalana ity dia ho hita kokoa e. Voavotsitra kely sika dia mandalo tobo miaramila antsoina hoe RM1 fa tobo lieutenant Randriamaromanana Albert régimenta voalohany tena anarany. Isan'ny lalovana ihany koa mpivarotra malaza anankiray eo amin'ny sehatry ny mivarotra mozika sy tapakila amin'ny fampisehoany ireny. Dia misy fihaonan-dalana telo avy eo fa le afovoany ny lalana izorantsika. Manomboka eo, tonga dia tsena no mitsenantsika. Ny ankavia misy ny esplanade, ny ankavanana kosa ny pavillon. Ankoatran'ny olona izay mifanaretsaka tokoa dia lalan'ny fiarakodia ihany koa izy ity. Lasa tokam-pizorana mandra-patongany eo aloha kely eo, izay vao mizara roa afaka hifanenana. Matoa lalan'ny fiara dia ao ihany koa ireo fitateram-bahoaka toy ny zotra 9 amby 100, 20 amby 100, 4 amby 20 amby 100, 50 amby 100, 4 amby 50 amby 100, 7 amby 50 amby 100, 9 amby 90 amby 100. Mbola misy ny tsy voatonona. Ankoatr'ireo tranombarotra malaza sy ireo orinasa ary ireo tsena dia hita amin'ity lalana ihany koa ny pharmacie, EPP, Cisco, lycée, lapan'ny tanàna, ny institut d'hygiène publique, ny firaisana voalohany ihany koa. Mpanjaka teto Madagasikara. Le manambady 12. Mpanjaka Madagasikara. Ohatrany tsy dia haiko misy tsy dia haiko. Mpanjaka teto Madagasikara dia manambady 12. Izay angamba. Mpanjaka Madagasikara Andrinampoinimerina. Andrinampoinimerina mpanjaka teto Antananarivo. Tamin'izany dia nitenena masina valam-pariaka angambany. Dia Andrinampoinimerina dadan-dradama. Dia ohatran'izay. Andrinampoinimerina teraka Imboasalama tany ho any amin'ny taona 570 ary nembo tamin'ny taona 10valonjato dia ilay mpanjaka voalohan'ny fanjakana Merina mitambatra sy Andriamanjaka tamin'ny faritra malagasy sasany. Ny taona 7valonjato ka hatramin'ny taona 10valonjato ny nanjakany fa ny zanany ilay tama izay lasa hoe Radama voalohany nandimby azy ka namita ny asany
ary natsoina hoe mpanjaka voalohan'ny Madagasikara. Nanjaka teny Ambomanga aloha izy. Avy eny izy nanambatra amin'ny faritra Ray Manontolo ka tonga ho mpanjaka tokana-Antananarivo nanomboka tamin'ny taona 1920. Andrianampoinimerina ihany koa dia mpikabary manan-talenta ary mafy teny tsara sy manana fahendrena lalina, ka isan'ny voarakitra anaty boky iray nosoratana misionera anankiray izay mitondra ny lohateny hoe Tantaran'Andriana, izay mirakitra ireo fomba sy literatiora merina nanomboka tamin'ny taona 1970. Fantatra tamin'ny fitantanan'ny fanjakana avy amin'ny alalan'ny fomban-drazana ihany koa izy, ary na dia naka ireo tany hafa anitarana amin'ny fanjakana azy izy dia tsy tamin'ny herisetra fa tamin'ny alalan'ny fifanarahana sy fifandaminana ary fampihavanana kosa nanaovana izany. Nalaza tamin'ny fanana mivady maro ihany koa izy, miisa 770 fa 12 ny tena ndresahana noho ireo tendrombohitra 12 sy entina matarana fotsiny ihany. Isan'ny voalaza ihany koa fa io sarin'Andrianampoinimerina manambana lefiny io dia sarin'izany hoe Tom Brava zany, izay sary naveriny Ramanakirahana fotsiny mba entiny hanehoana an'Andrianampoinimerina rehefa nasaina nanao sarin'ireo mpanjaka amin'ny fandimby tao anaty rova izy, ka hoe io lehilahy io dia tsy merina fa olona avy any atsimon'ny nosy, izay nipetahany anglisy anaram-bositra hoe Tom Brava. Samy mamisa visa sy manamarina izany. Ampahany andro eo lazaina amintsika eto fa manasa antsika hikaroka sy halala misimisy kokoa hatrany, fa tsy onona amin'izay natolotra tany an-tsekoly fotsiny, fa sombiny ihany no atolotra any dia ireo teboka lehibe. Ty lalana Andrianampoinimerina ity moa dia mifarana ery amin'ny farany ery akaikin'ny Sorano aloha kelin'ny tsena Pochara. Feonan-dalana moa eto dia arak'ilay teniko foana hoe eo amin'ny fiandohan'ny hafa no mifarana ny tena. Zay dia misaotra betsaka antsika indray nanaraka hatramin'ny farany.